Ivadika tontolom-baovao afa-tanteraka indray kosa isika eo amin'ny sehatra ara-politika efa anomboka amin'ny herinandro iny ny fandraisana andraikitra amin'ny maha-minisitra an'ireo minisitra miisa 30 ao anatin'ny gouvernemanta Kolo Roger. Ifanesy ihany koa moa araka izany ny famindram-pahefana efa fantatra fa rampitso no anatanterahana ny famindram-pahefana eo anivon'ny ministeran'ny serasera ny fampahalalam-baovao ary ny ministry ny fitsinjana isam-panjakana ihany no ireo androm-panjakana azafady indrindra dia hoarantsika raha nitatitra mahakasika an'izay entiny vola ravavy sy mamy rasoanaifo. Isesy ny famindram-pahefana eo ministry ny tetezamidra sy ministra amin'ny gouvernemanta Kolo Roger. Anisany efa fantatra fa handray ny asany amin'ny maha-ministry ny serasera ny fampahalalam-baovao ary ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana azy Andriamatoa Reboza Cyril. Famindram-pahefana indroa miantaona no tanterahany rampitso talata fa 12 volana aprily. Amin'ny 3 ora no totsaina ny famindram-pahefana eo aminy sy ministry ny serasera teo aloha ary Laurent Rahajasson. Arahiny lanonana famindram-pahefana eo amin'ny ministra misahana amin'ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana teo aloha Andriamatoa Manatsoa Victor sy ministra Reboza Cyril izany. Anisany andray ny toerana maha-ministry ny asa tanana, kolotsaina ary mivakoka azy ihany koa Rampitso, Ramatoa Randrianarsoa vao nala roy. Famindram-pahefana indroa miantaona ihany koa no totsaina eo aminy sy ministry ny kolotsaina sy mivakoka teo aloha ary ny famindram-pahefana eo amin'ny ministry ny asa tanana. Araka izany dia hiova pitarika amin'ny ministera 2020 amin'ity herinandro ity.